nataon'Andriamanitra isika fa nataony natratra ny andro androany dia ny andro zay amaranantsika ny taona. Ary afaka ora vitsivitsy dia andray ny taona vaovao 2024 isika. Isorana ny tompo. Tena isorana be mihitsy izy. Fa soavana matsia zany hoe nomen'Andriamanitra tombonandro avelomana natratra ny farany taona, nomen'Andriamanitra tombonandro avelomana mba andray ny taona vaovao 2024. Matoka fa misy zavatra tian'Andriamanitra atongavanao. Io Andriamanitra zay nahary lanitra sy ny tany, nahary antsika zanak'olombelona io mantsy, raha manao zavatra anankiray izy dia manao zavatra ho amin'ny antony, ho amin'ny tanjony. Manoloana zany indrindra dia miarahaba anareo aho, miarahaba anareo zay mpanaraka zao fandarana zao aho, no zany fahasoavana lehibe zay efa nomanin'Andriamanitra ho antsika izany. Ary ambarako avetrany fa hoavoaka an'Andriamanitra ho mpandresy ianao ianareo ny taona 2024. Tena ho atao tokoa zany ry mpiany malala. Ary eto dia manetana hoe raiso ho toy faminaniana manokana ho anao ny taona 2024 zay fandresena nambarako zay. Ino moa no antony mahatonga miteny an'izany? Ary fahasahiana manao ahoana no ilazako fa ho avoaka an'Andriamanitra ho mpandresy ianao ianareo ny taona 2024. Voalohany mino ny teny voalaza ato anaty ity baiboly ity ny tenako amampanompon'Andriamanitra. Mino aho fa amin'ny alalan'ity baiboly etientanako ity no miteny amin'ny olona ny fikasana tsara zay ho tanterany amintsika zanak'olombelona ny tompo'Andriamanitra tsoto. Ary mino ihany koa aho fa tsy maintsy ho tanteraka foana, tsy maintsy ho tanteraka foana ny teny nataon'Andriamanitra ao anatin'ity baiboly ity. Ahoana hono ny anjely zao voasoratra Luka 2:7 fa tsisy tsy ho tanteraka ny teny rehetra zay ataon'Andriamanitra. Faharoa, no Jesosy Kristy tonga zanak'olombelona, no Jesosy Kristy ny tafinofo sy ra, no Jesosy Kristy maty teo ambony hazo fijaliana, no Jesosy Kristy nalevina ary natsangan'Andriamanitra tamin'ny maty, no Jesosy Kristy nampiakarina ho any an-danitra, ary no Jesosy Kristy zay fa manao fifonana ho antsika hatrany ambolony ka hatramin'ity androandroany ity, manao fifonana ho antsika eo tanakavanan'Andriamanitra, mifona ho antsika zanak'olombelona. No zany rehetra zany dia avoakan'Andriamanitra ho mpandresy ireo zay mino azy. Ny marimarina kokoa avoakan'Andriamanitra ho mpandresy ireo zay mino a Jesosy, ireo zay mino ny programa ny mission Jesosy zay nandrana azy tety ambony tany, ary mino sy efa nandray an Jesosy mitoetra ao anatiny. Jesosy mantsy no ataon'Andriamanitra lalana, ahafahan'Andriamanitra miditra tsetro amin'ny fiainantsika, ary ahafahan'Andriamanitra mandray an-tanantsika, ary ahafahan'Andriamanitra manatanteraka ny programany amintsika zanak'olombelona. Jesosy no lalana. Ataoko fa efa hainareo tsara ny voalazan'i Jesosy Kristy, Jaona 4:9 hoy izy manao hoe izao ny lalana, io voasoratra io, izao ny lalana sy famarinana ary fiainana. Tsy misy makany amin'ny ray raha tsy amin'ny alalako. Dia mitovy an'izany ihany koa hoe ary ny ray tsy afaka manao na inona inona eo amintsika zanak'olombelona raha tsy amin'ny alalan'i Jesosy. Ka eno tsara ke reto teny vakiko aminareo reto hoe, ary atao avy amainina isika ny mamaky 9 tsotra masina ray ao. Eno tsara fa iresaka aminareo ny amin'ny fandresena voahoman'Andriamanitra ho antsika ny taona 2024 ny tenako. Romana 9:10
dimy amby telopolo toy zao mivoasoratra iza no asaraka atsika amin'ny fitiavan'i Kristy fahoriana va sa fahantrana sa fanenjena sa mosary sa fitanjana sa loza sa sabatra averiko fakina iza no asaraka atsika amin'ny fitiavan'i Kristy fahoriana va sa fahantrana sa fanenjena sa mosary sa fitanjana sa loza sa sabatra zany hoe raha tena olon'Andriamanitra ianao zay mahita sy mandria amty androandroany ity na inona olana ady zavatra sarotra atreanao enina de fa tsapanao miatra amin'ny ainao aza lay olana sy lay ady ary lay zavatra sarotra dia tsy tokony isaraka amin'i Kristy Jesosy zany mihitsy ianao ary tsy tokony emotry zany mihitsy ihany koa tsy vaolana ho antsika mihitsy ny miala am' Jesosy na ny miemotra ary raha miala am' Jesosy anao na miemotra de mieritreritra venao fa misy vaolana tsaratsara kokoa any misy fiainana metimety kokoa ve ihany ataoko fa tsy misy fa fitaka ny devoly fotsiny le izy zao matsy raha tena mitoetra ao am' Jesosy anao tena miorona am' Jesosy anao ary manao teny baiboly ao na voasoratra ato ho marina ary ho tanteraka de tsy maintsy avoaka n'Andriamanitra ho mpandresy foana ianao zany voasoratra andiny fa fita am'y telopolo ndray toy zao voasoratra ato kanefa am'izany rehetra zany de manohitra no mpandresy isika amin'ny alalan'ilay tiatsika averiko fakiny andray kanefa am'izany rehetra zany de manohitra no mpandresy isika amin'ny alalan'ilay tiatsika Romana toko favalo ihany a lizy teo a fadininy fa vita am'y telopolo hitanao a inona voasoratra teo ataon'Andriamanitra mpandresy foana ianao ianareo na de mafy be aza ny olana ny ady ny zavatra sarotra atrena de zay foana tsy asiana resaka lava be fa zay foana ny filazan'ny baiboly de hoe manohitra no mpandresy isika amin'ny alalany Jesosy Kristy tompontsika de Jesosy lay maty teo ambony hazo fijaliana lay nalevina lay ntsana tamy maty lay velona mandrakizay teny vatrina manaraky indray sokafo amin'ny baiboly Kolosiana toko faharoa de ny andininy fa dimy amby telopolo Kolosiana toko faharoa de ny andininy fa dimy amby folo safady Kolosiana toko faharoa andiny fa dimy amby folo ary nesorony Jesosy sy hoe ho am'ny tenany devoly ny fanapahana sy ny fahefana ary noho ny azo fijaliana de nasehony Jesosy miariary ny fitondrany ireo zay mino azy ireo zay azy toy ny fanao zay avy nandresy mbola mazava be ihany ko ny voalaza resy saratsiana hoe Jesosy Kristy mihitsy no mitondra ny olona zay mino azy sy zay manana azy mitondra ny olona toy ny fanao zay avy nandresy resy saratsiana zany dinidiny io zany manao anaty koa ny fiainan'ireny olona avy nandresy reny zereo ngeny reny mpanao baolina kitry reny na reny mpanao baolina rugby reny fa rehefa avy nandresy izy reny de tena orakoram-pifaliana no ialany eny am'y terrain mandeha mody any am'y toerana zay efa hovatan'izy ireo de taky zany mihitsy zany no hitondrany Jesosy ny olona zay mino azy zay manana azy am'izao taona raiky amby roapolo sy roa arivo zao hitondrantsika toy ny fanao zay avy nandresy zay zany programman'Andriamanitra tsy hoe programa fa zavatra ho tena ho ataony mihitsy ny taona raiky amby roapolo sy roa arivo omena voninahitra ny tompoandriamanitra ny am'izany fahasoavana lehibe no maniny ho atsika izany mbola maky teny any isika ato amin'ny Korintiana faharoa indray toko faharoa andiny faefatra amby folo toy zao voasoratra Korintiana faharoa toko faharoa andiny faefatra amby folo fakina amin'ny anaran'i Jesosy lay teny fa isaorana ny Andriamanitra
zay mitondra anay mandrakariva ao am Kristy toy ny fanao zay avy nandresy ka dia ampisehoany ny antony ny fahalalana azy eny tontolo eny izahay. De Korintena voalohany ray toko 10:15-17 zao ndray ny voasoratra ao fa isorana ny Andriamanitra zay manome fandresena atsika amin'ny alalan'ny Jesosy Kristy tompontsika. Paoly apôstôly manokana dia tena resy lahatra izy, tena babony fony fa teo alohan'ireo olana reo ady reo zavatra sarotra natreny nandritra fahavelomany teto ambony tany indrindrindrindra hoe taorina ny ninona Jesosy dia hitany fa tena navoaka n'Andriamanitra mpandresy arabaky teny izy, nataon'Andriamanitra mpandresy foana izy. Tsapany fa misy am'ireny olany reny, am'ireny ady reny, am'ireny zavatra sarotra natreny reny no impossible zay mihitsy any amaolona ny olona tsapany hoe impossible ny voako ho mpandresy. Fa tena enjana ty olana ity, tena mafy ty ady ity, tena tsy hay atao, tsy hay soroana ty zavatra sarotra ity, kanefa dia tavavoaka ho mpandresy foana izy. Zay zany no zavatra hitany sy tsapany teo fiainana. Ary zany natokasany teny hoe isorana ny Andriamanitra, le rainy Jesosy Kristy, isorana ny Andriamanitra fa no Jesosy Kristy no fototra nahatongay nivoaka ho mpandresy tahaka zany. Ry havana malala, tahaka zany no tian'Andriamanitra hitondrana antsika ny taona 2024 manontolo. Mbola misy teny toy zao vakiako aminareo ato amin'ny Jaona toko 2:20 dia ny 9:17. Andao vakina amin'ny anaran'i Jesosy lay teny. Jaona toko 2:20 dia ny 9:17. Izany teny zany no efa nolazaiko taminareo mba anananareo fiadanana amiko. Aty am'izao tontolo zao no ahitanareo fahoriana, nefa matoky zao efa naresy zao tontolo zao. Averiko fakina le teny Jesosy no teny eto. Zany teny zany efa nolazaiko taminareo mba anananareo fiadanana amiko. Aty am'izao tontolo zao no ahitanareo fahoriana, nefa matoky zao efa naresy izao tontolo izao. Raha zavaina ihany koa zany teny nataon Jesosy zany dia tako zao: raha mbola velona eto ambony tany ity isika tompoko dia tsy maintsy misy foana ny olana, ny ady, zavatra sarotra. Ny tena fototry olana io ady sy zavatra sarotra io moa dia tsy inona fa ny fisina fanaratsy zay efa niesorina tany an-danitra dia nazera tety ambony tany. Ka rehefa tonga tety ambony tany izy dia filaza amin'ny baiboly azy any bokin'ny Apokalipsy toko 12 fa tena romotra izy, tena masika izy, tena tetra izy satria fatana fa kely sisa ny andro ahafahany manao mission eto ambony tany ity. Ary zay fahafantarany fotoana fohy zay hijanony eto ambony tany, hiasany eto ambony tany ity no mahatonga azy manao zay azo atao entina hitondrana olana, hitondrana ady, hitondrana zavatra sarotra eo amintsika zanak'olombelona, indrindrindrindra fa eo amintsika zay olon'Andriamanitra no mifinoana an Jesosy Kristy. Zay mahatonga ny teny manao hoe raha mbola velona eto ambony tany ity isika dia misy foana ny olana, ny ady sy zavatra sarotra. Ary misy amin'izy reny no tena mahafiseho, tena mahafiseho ka maolona ny olona dia indraindray mila akivy, ampitanondrika, ampiraviravin-tanana, ampamoy fo. Fa izao ho Jesosy, izao zay nekenareo ho tomponareo, ho mpamonjy anareo, izao zay efa niraisinareo ka mitoetra ao anatinareo efa naresy azy reny ao, efa naresy azy reny ao. No zany ho Jesosy afaka ny andresy ihany koa ianareo ka de matoky fa zay mino dia andresy
takay ihany koa hoy Jesosy Kristy. Ry havana malala, mino andreo andinitsolotra masina maromaro zay novakiko reo a ny tenako amampanopin'Andriamanitra. Zaho manokana de ahijoroko vavolombelona aminareo avy hatrany fa tena miandrandra fandresena lehibe mihitsy aho ny taona 2024. Ka na inona zavatra mety hoe miseho ny taona 2024 zay ataoko hoe tsy mieritreretintsika zavatra hitranga, tsy mieveritsika isy le zavatra hitranga taka ny taona 2024 izao. Iza tamitsika moa nanampo fa dia ho tonga teto Madagasikara ny Covid-19 na coronavirus sy nitondra olana tamin'ny fiain'olona maro. Ka na dia izy zavatra tsy ampoza tak'izany toto eo am'izany ary mitranga taona 2024 zaho manokana dia miandrandra fandresena foana, tena miandrandra fandresena foana. Ary tiako ianareo zay manaraka zao fandarana izao, ino tahaka ihany koa, ary tsy hoe ino fotsiny fa nyandray an'ilay fandresena mihitsy de nyzao, andray an'ilay fandresena de nyzao, andray an'ilay fandresena spesial taona 2024. Eto dia manamafy aminareo fa ny fanomezan'Andriamanitra fandresena ny olona zay azy na ny olona zay manompo azy de efa fanaon'Andriamanitra hatramin'ny taloha elabe zany. Efa anambarako taminareo ty iteny tantarako aminareo ity mikasitrany amin'ireo zanak'Israely. Raha niala tany Egypta zao ry zareo dia hitototo any am'ilay tany tondra-drony sy tantely. De tena mpandianana todo zavatra tsy noeritreretina ry zareo, todo zavatra zay tsy nampozy ny tranga tao fiainana ry zareo. Araka ilay nambarako taminareo raha tsy diso tamin'ny herina fa tojo ranomasina mena ry zareo. Ary tsy vitan'izany fa ny miaramilan'ny Egyptiana ihany koa avato ambadika tonga mba amabo azy ireo eo amorony ranomasina mena. Olana nge zany ry havany. Ary ry zareo mihitsy no iaran'ilay obolantsika malagasy, le fitentsika malagasy hoe androso ty maty reny be, emotry ty maty ray be. Tsy hita zay azo atao. Ary zany no antony natonga azy ireo voalaza baiboly hoe raiky tahotra sy vatopolo. Ary voatery nanometsiny amosesy mihitsy ary nieritreritra hoe diso lala amosesy, diso fitarina amosesy satria tany amin'ny toerana tsy tokony andehanana ono no nitondrano mosesy ny olona. Fa izao ry havana, satria olon'Andriamanitra zanak'Israely dia tsy amela azy ireo ho resy zany Andriamanitra, tsy amela azy ireo ho babo anaty zany Andriamanitra. Teo alohan'izay indrindra de nandray andraikitra Andriamanitra mba ho famonjena zanak'Israely, ho fanomezana azy ireo fandresena mihetsinezina. Inona ho ianao no nataon'Andriamanitra? Niantso amosesy ny tompo'Andriamanitra tsy to, nanome baiko amosesy ny tompo'Andriamanitra tsy to, alaifo ny tena ry Mosesy de makanesanao amoron-dranomasina mena de sararo io rano io. Mosesy raha teo ihany koa moa mpanompon'Andriamanitra tena ninoan'Andriamanitra, ninyherin'Andriamanitra, natoko zay ny olona zay n'Andriamanitra ka tsy salasala fa ndraisy ny tena de niazakazaka izy nakeo amoron'ny ranomasina mena de natsotra ny tanany akory zavamagaga fa vetivety teo ny eo ihany de nisaraka roa le ranomasina mena ary afaka nipita somatsara ny zanak'Israely. De rehefa tafapita ny zanak'Israely ndreny akeo ny Egyptianina fa niazakazaka nandeha teo amin'ilay ranomasina tonga tany maina. Mieritreritra kapa ry zareo manao hoe azo ny andehanana io, kanefa tsy natao andehanana satria natao ho any zanak'Israely olon'Andriamanitra ihany ilay tany ranomasina mena tonga tany maina, fa tsy natao ho an'ny Egyptianina, tsy natao ho an'ny rehetra. Ka rehefa niroso ny Egyptianina mba anetsika zanak'Israely de arak'ilay nambarako taminareo tamin'ny herina fa naverin'Andriamanitra tamin'ny lohany le ranomasina mena dia indro letsika atao anaty ranomasina mena avokoa izy rehetra ary maty tao. Inona zany ny dikany? Navoaka n'Andriamanitra ho mpandresy ny zanak'Israely
tena hoe arabaky tena navoaka n'Andriamanitra mpandresy ary nataon'Andriamanitra mihoatra no mpandresy ary zareo zay natonga ry Miriama tam'zany namorokira mihitsy de nanao ira fiderana miaraka amin'ny aponga tena hoe fandihizana be satria hitany mason'izy ireo ny Egyptiana zay niletika tao anatin'ny ranomasina mena. Tanteraka le teny nataony Mosesy le Exodus 5:12 andiny 7:10 sy 5:10 manao hoe aro Mosesy tamin'ny olona asa matahotra ianareo mijanona fa ho hitanareo famonjeny Jehova zay ataony ho anareo anio fa ny Egyptiana zay hitanareo anio de tsy hitanareo intsony mandrakizay Jehova hiady ho anareo fa ianareo kosa angina. Zany no nataon'Andriamanitra ho famonjena sy ho fanomezana fandresena ny olony fahiny. Ary mbola zany ihany koa no ataon'Andriamanitra ho antsika olon'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy am'izao vaninandro misy antsika izao. Nosandrindra ry havana miantso anao amin'ny androany ity mba tokanao tena tsapa mivaingana fa ahita fandresena anao ny taona 2024 ary Jesosy mihitsy mitondra anao mihoatra manoatra no mpandresy de amafisiko androany hoe minoan Jesosy Kristy anao fa izy no lay Andriamanitra tsy to tany an-danitra. Minoan Jesosy Kristy anao fa no fahasoavan'Andriamanitra lehibe de nataony tonga olombelona mitafy nofo sy ra Jesosy Kristy ary nomeny anarana hoe zanak'Andriamanitra. Mino ianao fa lay sorona nataony Jesosy Kristy teo ambony hazo fijaliana de tsy nataony ho an'ny tenany fa nataony ho antsika zanak'olombelona. Zavatra tian'Andriamanitra tokavana am'izany de hoe zay rehetra mino an'izao mission nandrako an Jesosy zao ary mandray an Jesosy tokoa hoe ho amin'ny fiainana dia ho avoakako mpandresy izy ary ataoko manoatra no mpandresy izy ny taona 2024. Ekeo amin'ny finoana zany tena ambarako zany fa ho hitanao ny fiasan'Andriamanitra magaga zay tena tsy takatra isainao ho ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Ain'Andriamanitra atao ry havana zavatra rehetra. Ivavaka ho anareo aho melon'ny isarantsika amin'ny androany ity. Saotra ny tompo isika no iny taona 2024. Saotra ny tompo isika no zao taona 2024 zay fa omen'Andriamanitra atsika ho tiavintsika izao. Saotra n'Andriamanitra isika ary ivavaka ho anareo aho mba azo famirapo ny tsiraray avy amintsika na ianareo zay manaraka zao fandarana izao na ny tenako ka arabaky teny araka ilay nambarako teo de amoaka atsika ho mpandresy tokoa ny tompo Andriamanitra tsy tofo. Fa ity misy filazana anankiray zay mbola anetanako atsika raha sitrapon'Andriamanitra tompoko de ny asabotsy fa 7 volana janoary zao sy ny asabotsy fa 9 volana janoary dia anao fotoan-dehibe izahay ao amin'ny fiangonana Refy Androtrakidy. Anao fotoan-dehibe izahay. Ny antony fotoan-dehibe io mba hahafanay mitondra tsodrano ho anareo mba tonga lay fiainanareo ho fiainana avoakan'Andriamanitra ho mpandresy tokoa ny taona 2024. Sabotsy fa 7 volana janoary sy sabotsy fa 9 volana janoary taona 2024 zao anasako anareo rehetra izao. Miditra miny valora sasany ho fotoana io. Fa akoatran'izay fa somary avako kely filazana ny alady 3 dia misy fotoan-dehibe takizany ihany koa fitsofandrano zay ho ataonay. Mahatonga somary tsy miteny alady 3 moa de hoe sao de atombotra loatra ka hoe tsy ho afaky anao fa raha afaky anao ny alady 3 de atokava tompoko io ndray manomboka amin'ny 9 de manomboka amin'ny 8 manomboka amin'ny 10 io tsodrano lehibe zay ho ataoko ao fiangonana Refy Androtrakidy io. Fa raha hitanao fa tombotra loatra le izy
de le nambarako anao teo no anasako anao hoe sabotsy fa 7 volana janoary sy sabotsy fa 9 volana janoary taona 2024 manomboka amin'ny valora sasany maraina. Zay zany filazana fa de nitompany amindra fo amitsika ary le tena nambarako tery aloha hoe avoaka n'Andriamanitra mpandresany isika ny taona 2024 tsofoky rano ho tanteraka aminareo sady ane zany ho tsapanareo sady ane zany ary ho resy tosika mora foana eo lohanareo ny olana ny ady sy ny zavatra sarotra ivavakytsika tompoko. Ry Andriamanitra io misaotra anao zahay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo. Midera sy mame voninahitra anao zahay ny amin'ny fatsaranao. Misaotra fa ho amin'ny tanjonanao avokoa zavatra rehetra. Nomena tompin'andro avelomana izahay ka nataonao natratra ny farany taona 2024 ary mbola ataonao mahatratra ny taona vaovao 2024 sy 2025 ihany koa. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tonoko famindramponao ho amin'ny rehetra. Tonoko famindramponao ho amin'ny rehetra. No Jesosy Kristy de tonoko famindramponao ho amin'ny rehetra. Ka voavela ny elokay, voafafa fahotanay, ary zavatra ratsy nety ny eloka sy fahotana de voafafa takizany akio. Ko amin'ny anaran'i Jesosy ny taona 2024 ivoaka ho mpandresy avokoany izay rehetra. De reo olona zay nanaraka an'izao mpanaraka an'izao fandarana zao sy ny mpanomponao. Ary hotonoky ihany koa zay rehetra ho avy amonjy ny tsodrano lehibe ny alahady fa 3 volana janoary io sy ny asabotsy fa 7 volana janoary fa 9 volana janoary taona 2024 le nambarako teo voasoratra amin'ny boky ny fiainana ane sy amin'ny bokinao ane izy ireo ka de antsodrano ataoko de ho tanteraka 100 isan-jato eo amin'ny fiainana tsiraray avy. Omenanao any ny dera sy ny aja ary ny voninahitra anio ampitso ary mandrakizay mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy no anaovana vavaka. Misaotra tompo. Amen. Zay zany tompoko ny afatra nentina ho antsika tamin'ity androandroany ity ka de mirary ny fahasoavan'Andriamanitra ho amintsika tsiraray avy. Mandra-peona veloma tompoko.